Efa miomana amin'ny fahatongavan'ny Rivo-Doza Batsirainy komina Antananarivo renivohitra. Nanambara ny ben'ny tanàna Anaina Andriana Sitoaina fa afindra amin'ny toerana azo antoka toy ny eny Mahamasina ireo Draboina misy 5,000 izay mbola mitoby any anaty tranolay hatramin'izao. Efa nanambara ny teo anivon'ny Birao Nasionaly misahana ny fitantanana ny loza sy ny tanindimin-doza na ny BNGRC fa tsy azo antoka mihitsy ny fananganana tranolay amin'ny fotoanan'ny Rivo-Doza. Tokony ho amin'ny toerana azo antoka, misy toeram-pivoahana no ametrahana ireo Draboina ho iatranina avy eo amin'ny BNGRC. Mety hatratra enitsy nisan'ireo Draboina ohatry ny fandalovany Batsiray ary 5 alina sy 1 hetsy kosa no afindra toerana araka ny vinavina nataony BNGRC. Tsy mianatra ny mpianatra rehetra manerana ny Madagasikara raha Pitso Zoma sy ny Sabotsy ho avy izao no ny fiatrehana ny fidiran'ny Rivo-Doza Batsiray araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly Alarby. Ity fepetra ity dia mahakasika ny mpianatra rehetra amin'ny fampianarana ankapobeny, ny any amin'ny oniversite, ny any amin'ny fampianarana teknika sy ny arakasa, ary ny mpianatra eny amin'ny toeram-panofanana ho mpiasa-panjakana. Miankina amin'ny famafisan'ny fahavoazana eo amin'ny faritra tsirairay no hiverenana ny sekoly na tsy, ka ireo tompon'andraikitra isam-paritra no hanapaka izany. Ankoatr'izay, tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa fa tsy miasa raha Pitso Zoma ireo mpiasa-panjakana rehetra any amin'ireo toerana voakasiky ny fanairana mena. Ireo misahana andraikitra tsy azo ialana ihany no miasa raha ny fampitam-baovao. Tsy miasa ihany koa raha Pitso Zoma ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina any amin'ireo faritra mampiatra ny fanairana mena. Ho fiarovana ny tombontson'ny orinasa sy ny seha-pamokarana nefa dia afaka mamaritra ny lisitra ireo mpiasa izay tsy maintsy miasa mandritra ny fandalovan'ny Rivo-Doza Batsirainy mpampiasa. Tamin'ny 3 ratolakandro teo dia tany amin'ny 170 sy 100 kilometatra atsinanan'ny vatomandry no nisy ny foiben'ny Rivo-Doza, 520 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny izay arahana tafiotra 530 sy 200 kilometatra isan'ora. Manondiany miankandrefana somary atsimo andrefana izy ka mahafaka 7 kilometatra isan'ora. Raha ny vinavina ny mpamantatry ny toetrandro dia amin'ny Sabotsy eo anelanelany amin'ny 7 ora sy mitatao vivonana no hiditra an-tanentin'ny Rivo-Doza ary hahatratra 570 kilometatra isan'ora ny tanjany amin'ny fotoana io. Efa nitondra takaitra tamin'ny fandalovan'ny Rivo-Doza Batsirainy nosy La Réunion sy Maurice araka ny fanazavan'ny fitondram-panjakana Mauriciana dia olona 30 no Draboina noho ny fandalovan'ity Rivo-Doza ity. Mahatratra hatrany amin'ny 500 sy 700 koa ny tokantrano izay miaina ny fahatapahan-jiro araka ny fitondram-panjakana Mauriciana trano. Any La Réunion kosa dia miisa 12 ireo naratra noho ny fandalovan'ny Rivo-Doza Batsiray tao amin'ny nosy io. Nitondra rivotra mifofofo nahatratra hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora ity Rivo-Doza ity ary anisan'ny fahavoazana naterany fahatapahan'ny famatsiana rano madio ny tokantrano miisa eo amin'ny 5,000 sy 3 alina eo.